Zany ny sombabahoaka sy ireo mpiara-miasa akaiky rehetra amin'ireo filohan'ny antoko ao anatin'ny firaisakiny. Ny zavatra noresana sy notapana teo moa zany dia mikasika ny raharaham-pirenena, ny fiatrehana ny ny sombabahoaka sy ireo mpiara-miasa akaiky rehetra amin'ireo filohan'ny antoko ao anatin'ny firaisakiny. Ny zavatra noresana sy notapana teo moa zany dia mikasika ny raharaham-pirenena, ny fiatrehana ny fifirian'ny sombabahoaka sy ny zavatra tokony atao manoloana ny fiainana ara-politika eto amin'ity firenena ity. Anisan'izay zavatra nodiniana teo moa zany ny fifiriana izay fantatritsika fa amin'ny herinandro-monina ny fionana ao anatin'ny commission de l'océan Indien. Misy filoham-pirenena maromaro izay ho avy eto ary misy délégation maro ihany koa miaraka amin'ireo. Isika amin'izao fotoana izao no mitarika ny secrétaire général ny COI moa amin'izao fotoana izao dia malagasy. Ny fifiriana izay atao izay fantatra ary izay mifanao hatramin'izay dia mihodina ny fandraisana an'izany fifiriana zany. Mihodina satria samy te handray ary samy te hikarakara an'izany fifiriana zany daholo ny firenena fa miandro toro. Amin'ity indray mitoraka aty Madagasikara no mandray an'izany fifiriana zany satria toron'ny Madagasikara no mandray an'izany fifiriana zany. Tsy hoe zany hoe noho ny fahaizana na noho ny antony manokana no mahatonga Madagasikara handray an'izany fifiriana zany fa toron'ny Madagasikara ka na iza na filoham-pirenena izay mitantana dia toron'ny Madagasikara zao dia mandray an'izany fifiriana zany ny firenena malagasy. Rehefa mandray fifiriana ohatra zao misy tombontsoa foana ao anatin'izay. Ny tombontsoa voalohany ao anatin'izay zany dia ny mampandray vahiny ianao izay dia atotonao daholo ny hery, ny vola, ny fotoana sy ny zavatra rehetrarehetra satria handray vahiny. Dia hitantsika hoe miopana tanteraka amin'izay ny fandraisana an'ilay fifiriana, hitantsika hatramin'ny ministera, mpiasa ministera, mpiasa-panjakana, manadio tanàna, mandray anjara daholo na iza, mandoko, mamafa trano, mamafa lalana, manamboatra lalana indrindrandrindra. Izany zavatra zany tsara amin'ny lafiny anankiray raha ohatra ka tohizina foana zany fa mialohan'ny vahiny izay andrianina aloha dia ilay malagasy aloha ny andrianina ihany koa. Mitady an'izany tsika malagasy andritra firy-taona dia izay taty fanoherana miteny foana hoe amboarina lalana, ny tanàna maloto. Mila ifandrombonana ny zavatra rehetrarehetra fa tsy misy afaka miambo mihitsy mahavita an'izany. Matoa ny antsony mpiasa hanadio tanàna miaraka amin'ny commune Antananarivo dia tsy vitan'ny commune Antananarivo zany ilay asa fanadiovana tanàna izy rery fotsiny zany. Ka izay zavatra izay matoa misy ny fifiriana izay directionné lafiny positif amin'ny fandraisana ilay fifiriana zany dia tapa-kevitra fanjakana manadio manao an'izay zavatra rehetrarehetra izay tsy ampisangaminatra an'ilay malagasy. Kanefa ilay malagasy nitady an'izay nandrindra izay fotoana izay tsisy ninona natao taminy. Mitaraintsika lalana tapaka, lalana ratsy, lalana feno goaka, vita izy amin'izao fotoana izao, tsara zany. Madio ny tanàna, tsara zany. Fa rehefa lasa ny vahiny dia mila tohizina zany. Satria mendrika an'izany ilay malagasy iray manontolo. Dia izahay eto ny teny zany hoe rehefa lasa ny vahiny dia aleo tohizina ohatran'izay ilay fiara-mientana. Dia isika koa zany manana ny anjara ndraikiny ihany koa ny tsiraray tsy handoto ary miezaka ihany koa mitondra ny anjara bikany daholo izay afaka manao an'izany. Kanefa hoy aho hoe ny vahiny arave andriana dia malagasy tsy ho atao ambonin'ny zavatra ihany koa. Mila tsapy izany zavatra zany, mila matsapa an'izany daholo ny rehetra hoe tsy hanjorom-bala, tsy hambany zavatra isika malagasy ao anatin'izany fiainana andavanandro zany. Eny fa na dia anatin'ny fahantrana satria ny fahantrana sy ny lotona ny fako tsy voatery miaraka foana ireo, tsy voatery hoe sahirana dia mahantra, sahirana mahantra dia voatery maloto foana. Azo atao tsara zany ny manadio, azo atao tsara ihany tokoa ny manadio sy manatsara ny lalana, manamboatra ihany koa. Dia atao voatran'izay foana ho tsara ny tsiraray, ho tsapantsika rehetrarehetra ny zavatra zany. Fivoriana mahakasika ny COI firenena malagasy no resaka ao anatin'izay fa tsy hoe antoko na mpitondra fanjakana fotsiny zany. Firenena malagasy ny ao anatin'izay. Ny zavatra hitan'ny olona sy tsapan'ny olona avy any ivelany dia taratry ny masony aloha fa taratry ny zavatra rehetrarehetra izay taterina ihany koa manisa izany mbola ireo mpanao gazety.
antsika miteny zao fa misy mpanao gazety vahiny zay efa tonga eto ka na anao tapimaso na anatina lalana na andoko na anao inona reny mpanao gazety ohatranareo ireo a dia mandeha naiza naiza mahita nareo hoe misy toerana zay maloto hitany toerana mitana fahantrano tsy azo afenina zany tsy azo ataonaovana tapimaso zany fa ny réalité Madagasikara malagasy dia hoe firenena mahantra firenena anisan'ny maloto indrindra anisan'ny tsy firenena moa zany fa hoe ville la plus sale hoe ny tanàna anisan'ny maloto indrindra dia nefa rehefa tonga eto ilay olona zany zao dia mahita hoe madio dia mila gardena zay mila tazomina izay fomba fijery zay zany hoe ay izay tany dia nahita fa le fanena dio tokoa zany Antananarivo zany fa iverina izy afaka herinandro na tapa-bolana na herintaona dia iverina amin'le korotana sy lojo teo indray dia ohatran'ny hoe sanatria ohatran'ny hoe mihaingo tsikoako tsika ao anatin'izay tsy olona anankiray no afa-baraka fa isika rehetra no ao anatin'izany afa-baraka zany. Amin'ireo firenena rahavavy izay tonga eto anatrika an'izay hoe ireo filoham-pirenena anisan'izany filoham-pirenena frantsay filoham-pirenena seychellois filoham-pirenena mauriciana ny filoham-pirenena comoriana tiako ihany eto ianareo mpanao gazety mba hitatitra fantatro ny vahiny ireo fa ity firenena Madagasikara mandray ny fivorian'izay hoe androany ity dia firenena anjakany jadona io mpitondra mpisolotena ny Madagasikara androany dia mpitondra jadona hazavaiko reo ianareo mpanao gazety milaza ny raha mahita raha milaza fa amin'izao tsika miteny zao amin'ny fotoana ndraisantsika ny CEO zao dia mbola betsaka ireo mpanao politika mbola any amponja betsaka ireo mpanao gazety mbola any amponja sy misisa mody atao hoe kely gafa no anameloana azy nefa fantatra tsotra zao fa fanehoan-kevitra politika sy fiandanina politika no nahatonga azy ireo gadray tsy vitan'izay fa ny tsy fanarahan-dalàna zay misy ireo lalàna zay miantoka an'izany demokrasia sy ny fahalalàna maneho hevitra zany dia hitsakitsahany ity fitondrana jadona ity ohatra fotsiny raha mamela ny lalam-panorenana sy ny fitsipika anatin'ny Assemblée nationale hoe tsy maintsy manao tatitra ary didina mihitsy ara nisy olombavoaka hanao tatitra laza ny raha mahita ny zavatra misy tany Tiviara saika hanao tatitra nisy olombavoaka sy tendrandrendra solonayko zay notrononay député vitsivitsy avy ato Firaisankina fa inona ny zava-misy nodinina mpitandro filaminana ny tranony tsy vitany hoe tsy nahazo nakeny amin'ny toerana hanaovany tatitra ihonany amin'ny vahoaka fa tsy nahazo nivoaka ny trano tsy fantatro hoe lalàna inona aiza eto ambony tany ity no misy lalàna tsisy didim-pitsarana tsisy lalàna vahoaka dia hoe tsy mahazo nivoaka ny trano fotsiny zao nidina tao an-trano izay nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ka tsy nahazo nivoaka ny trano raha tsy tamin'ny 7 sasany hariva tiako tenenina zany aminareo firenena rahavavy dia tsy hosodokan'izay ihany ianareo fa ny zavatra mety lazainy anareo hafa ny zava-misy hafa tsy toy ny zava-misy any aminareo ohatra amin'izany ianareo firenena zay tanisaiko teo afaka maneho hevitra ankalalahana ny mpanolotra indrindra fa zany hoe solom-bavambahoaka zany na avy amin'ny fanorirana izy na fomba ny fitondrana zay ny lalam-panorenana no miantoka zany raha nety Madagasikara ny règlement intérieur ny Assemblée nationale miantoka an'izany nefa dia hitsakitsahany reto mpitondra jadona zay mandray sy miseho ho titanindrazana manoloana laza zany fa satria ao anatin'ny thème-n'ity fivoriana ity ny resaka sécurité na sécurité amin'ny ankapobeny zany na ny resaka sécurité alimentaire dia tsara ihany no mampahafantatra ho anareo zany izay vahiny ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy eto amin'ny firenena fa eto zany zao tena tsy misy tsony zany resaka sécurité zany fa insécurité no manjaka eto na tanàn-dehibe io na any ambanivohitra rehetrarehetra any ary dia manjaka ny von'olona ary efa manjaka fenany koa ny resaka corruption zay mahatonga an'izay resaka insécurité zay satria tsy mahatoky intsony
ny rafitra napetraka zao ny vahoaka ao anatin'izany ny rafi-pitsarana fa lasa mitarika amin'ny resaka fanaovana fitsaram-bahoaka. Ny resaka sécurité alimentaire dia efa iaraha-malala ny akamaroan'ny vahoaka malagasy fa efa tsy misakafo araka ny tokony izy tsony zao, ary efa hitantsika mihitsy zany na ny laharana misy ny firenena malagasy ary dia anisan'ny laharana any amin'ny farany mahakasika ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Ka tiako zany tianay no mampatsiahy fa ao anatin'izao fandraisana ny fivoriana zao dia tsy ny mpitondra mihitsy akory eto Madagasikara no modely, ary afaka amin'ny modely ho an'ny firenena hafa mahakasika an'izay resaka sécurité zay na amin'ny olombelona zay na ny resaka sécurité alimentaire fa miandry. Ary andranay ny vahoaka malagasy ny fiavinareo zay mpivory eto mba mety ampiova kely zay resaka sécurité sy insécurité eto Madagasikara zay, na resaka ara-tsakafo io na resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny. Fa tsara ny mampafantatra atsika hoe zay ny zavatra iainan'ny firenena ankehitriny, zay ny iainan'ny vahoaka malagasy, ka aoka tsy hosodoko ianareo zay olona tonga izaika hivory eto amina feo hafa na zavatra ambolona tambatra fa zay ny amin'ny ankapobeny tena iainan'ny vahoaka malagasy.